Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Manolotra ny arahabafinaritra ao antsika PM sy mpanaraka ny radiomada.com sy tvmada.com. Tratehaky ny zandarmariam-pirenena ny tambazotrana Jiola mangalatra fiara eto Antananarivo renivohitra. Efa manana fomba fiasa mapipaika ireto Jiola ireto araka izao fanazavana hoentin'ny commande ny zandarmaria ho an'Antananarivo renivohitra izao ny commandant Ravelmanana Tahina. Dialatra fiara amiampy von'olona zany andian-Jiola izy ireo tsy inopere eto Antananarivo sy ny manodidina. Ny faharoa dia resaka fakanana keriny karana teratany karana. Tamin'ny 4 Jolay zany lasa teo dia nahazo vaovao zany izay tekalivon'ny kompani Antananarivo fa misy olona nietrefiny hangalatra fiara eo Antsahalalana. Efa napetraka zany ny velam-panikely zany dia voasambotra ny olona iray nakasika an'izy io. Ny tanatin'ny fanadihadiana zany dia olona enina ny zareo ny voasambotra ary naiky zany zareo ny fangalarana tomboky fiara io izay fiarangalarzareo moa zany dia na Mazda na Sprinter na minibus reny. Natratrarana basy pe anankiray sopoaniara anankiray tana izy ireo kalitra ny fisafana natao tamin'ny tranony. Ny fomba fanaon'ny zareo zany dia misy olona anankiray amin'ilay Jiola manaraka an'ilay fiara dia mibahana dia ny sasany zany mamafisakay ny mason'ilay mpitondra dia manambana basy dia hoentina ny kazondandy ilay fiara zany mandrapa-vodio mandrapisy mpividy azy. Naiky ny elokavitany izy ireo ny famotorana ary nanisan'izany zany ny fangalarana fiara teo androndra tena mahazo ambo mahitsy tena katadranamy ary ny teo berika tamin'ny 20 Desambra lasa teo izay namoizana aina tena tany Sonoa satria nanaly zany ny Sonoa nandritra ny fanafarana sakay sy fanambarana basy dia nitifiriny jalany ny Sonoa adiny tao moa ny basy ray tamin'izy ireo. Tratehaka ihany koa ny tambazotra mpanao opération karana. Voasambotra tamin'izany ny mpiandry tanànan'ny trano iray izay hitazomana ireo karana ireo. Mitondra fanampi-panazavana mahakasika an'izay ny commandant Ravelmanana Tahina hatrany. Dia ny 5 Jolay lasa teo zany dia nahazo vaovao zahay fa misy olona zany mampanompo trano amina Jiola zany ao zany fitarizana ireo karana mandritra amin'ny fitazomana azy sy famotorana azy. Aloha zany le période de détention dina teletore ny zahay dia nanao ny fisavana sy ny fisamborana an'ilay gardien dia voasambotra moa zany le gardien ary naiky mieloka nataony izy ary naiky izy misy karana telo mety natao amin'ny trano io napetraka tao ary ny volaviny zany dia teo ny 10 francs am'izay ary mamondrona namana izay misy ahenina izay hitana manana basy karaky anankiroa sy pe zany namandreo mbola mitohy ny fanadihadiana mahakasika an'izy io ka fantareta olona le toro olona rehetrarehetra reo. Misy olona mampaniraka ve le manao opération karana manokana sa zareo mihitsy efa manita saina dia ireo zany efa tambajotra efa mpanao olona resakitina asaka kitina pinina sy fanafian-Jiola eo zareo reo tsy vaovao ampitandro fitaminana zareo reo. Nanisan'izany le voay le voatonona nanisany resaka teny amin'ny accès bank le lazain'ny polisy.